tonga ao amiko izany ny olona dia milaza ny antondihany io. Dia avy azavainy amiko io izy dia asaika averiny dia resaka tsoratra. Dia izaho mandray atsoratra iny dia raha ohatra ka hoe miaraka eo izany ilay olona hita ilay nanao ilay eritreritra dia ilay olona mitaraina dia samy teneniko izy aloha dia rehefa tena tsy vita koa izany dia akarika aty amin'ny tantinina aty amin'ny kantina ilay taratasy dia amenay fiantsona izy dia entina ety. Fa raha ohatra ka hoe voalamiko eo izany ilay izy dia arindriko ihany dia ampiavaniko eo dia rehefa tsy vitako izay vao entiko ety. Azonao hazavaina kokoa ve ny mahakasika an'izay hoe tsirika mihinana ilay tena votofatin'ilay fitsariana ataonao eny anivon'ny fokontany? Ilay anivon'ny fokontany izany manao fanadihadiana an'ilay olona. Tonga izy izany dia manontany eo inona no anton'ilay zavatra niseho tany aminareo. Dia miteny eo izy hazavainy ohatra izao ohatra n'ilay tranga teo ireny. Dia tonga ilay ramatoa iny dia izao ry tontolo izay maro mivonoa ny Arthur ny zanany. Dia natsoiny olona tany dia tsy mijanona amin'iny aho izany. Fa lasa aloha vitako ny fanadihadiana eo dia lasa aloha manontany kely olona any. Dia tonga avy eo indray tonga koa izany ilay nanao eritreritra dia miteneniko anontaniako. Dia izy moa nandainga tamin'ny voalohany dia avy eo miverina nakany ampovoan-tanàna izany dia nanontany fiinona ny zavatra nataon'ny Arthur taty. Dia mivonono izy ilay zanany dia dakatakany teo dia efa nandady lahady be iny. Dia izay vao miverina tany an-trano dia niantso an'iny ramatoa iny dia nanao ilay namerina nanadihady azy dia nanao taratasy an'ilay izy an'izay. Dia soratako nataoko atsoratra izany dia mbola nampihoaniko teo indray izy rotonta dia ohatran'ny fanao vava be izy koa moa famono rahateo. Dia aloha ampakarina any amin'ny kantiny ity fa tsy vitantsika eto. Dia ilay ramatoa koa moa teny hoe sao dia ataonareo kolokolo eto izy aravidravinareo dia tsy vita izy izay tsy manao an'izany. Fa rehefa zavatra raisinay tsy maintsy fitainay hatramin'ny farany. Dia iny dia nasaiko nanao taratasy zareo dia nentina tany amin'ny fokontany. Dia iny nakarina taty Androany iny. Tranga ny zavatra manao ahoana izany tena ampiseho eny anivon'ny fokontany? Ohatran'izay izao izy izao vono ankizy dia eo ndraiky misy ilay mamono vady. Mamono vady dia indraindray tena maratra mihitsy ilay vadiny. Dia ohatran'izay dia rehefa tsy vita koa dia entiko mankaty ihany. Dia misy indray ankizy mpiray tanàna dia mifamono. Famono hoe ilay manao totohondry izany. Dia misy ilay zaza tsy ampy taona dia miakatra mankaty. Dia avy eo ndraiky mbola misy koa ilay vehivavy vonona lehilahy. Ilay tsy mpivady izany fa ohatran'ny hoe mpiray tanàna. Dia entiny lolololo fotsiny tonga dia vonoina ilay ankizy vavy. Efa nentiko teto daholo izany. Raha izany ny olana nahitam-baholana ve nandraikitra nataony nanao an'izay? Nahitana vaholana daholo izay nentiko teto dia voavahy teto daholo. Vitanay teto daholo. Inona ary no tena natonga valatsaka hoe hanao an'izay asa ndraikitra izay ho anivon'ny fiarahamonina? Ilay izy tena tonga dia asa sitrapo nisy fiantsonana nataon'ny tantinina izaho tamin'ny 2008. Hoe miaro ny zon'ny ankizy sy ny vehivavy izany dia nampanao hoe andeha nampanao formation izay. Dia no formation herinandro tamin'iny dia tonga dia ohatran'ny tafalatsaka ao an-tsaiko mihitsy izany izy zavatra sitrapo ilay izy nanao azy dia ohatran'ny tonga dia mandeha ho azy amiko fotsiny ilay izy tena tsisy andro zaho tena tonga dia sitrapo fa tsisy nananeripery aho. Aminao manokana ilaina ary ve izay andraikitra izay anivon'ny fiarahamonina? Tena ilaina mihitsy ilay izy satria hatramin'ny nay izao ohatran'ny efa fitsapitsaka daholo raha tsy takany taloha ny olona. Fa taloha tena samy manao be loha daholo. Fa hatramin'ny naovanay an'io dia tonga dia hita milamina ny olona. Ankoatran'izay tsy misy kakahy ataon'ny fiarahamonina anao ve amin'izay andraikitra ao izay? Tsisy mihitsy fa ny olona ary ohatran'ny matahotra raha vao hoe makany amin'ny tontolo izay hono dia matahotra ny olona fa tsisy hatramin'izao aloha mbola tsy naheno hoe nisy kakahy izany. Fa ny zanako taloha no natahotra zanako taloha izany satria ohatran'ny be lehibe ilay mandeha manao fitsiriana any ambanivohitra be any. Dia mama aloha mbola latsahan'ny olona mivaratra amin'io asa mamy io. Dia izany hoe rehefa amin'io asako io latsahan'ny olona mivaratra izay fotoana angalan'Andriamanitra. Ny ankizy tao an-trano izany natahotra dia nazavaiko tamin'ilay ankizy moa ilay izy dia nijanona ihany izy ny avy eo.